Shalom shalom, shalom shalom, miarabantsika rehetra savo atao dia tonga soa eto amin'ny fampianarana ny ary fizarana an'ireo ny Torah, fampianarana ny Torah sy ireo ataontsika hoe ny tsiambaratelo sy ireo hafatra izay hita taratra ao anatin'ny Bezat Hashem. Anio zany tsika misy sujet anankiray ho velabelarina satria niresahana tamin'ny fampianarana farany mikasika ny antsoina hoe ny bonto israelita ve dia mila manaraka an'ireo sy manaraka ary manao an'ilay fety ny antsoina hoe Hanouka. Ho an'izay tsy nahita an'iny fampianarana iny dia ao amin'ny YouTube ilay izy ao anatin'ny chaîne YouTube dia fanazarana koa izy any amin'ny page Facebook ho an'izay te hijery hoe ahoana tsara zavatra izay. Fa resaka antsika tao anatin'izay cours izay hoe misy ny antsoina hoe bonto israelita fa anio tsika tranaka tsara ary haka fotoana azahoantsika an'izay hoe mahita an'ilay toerana hoe aiza tsara no ahitana misy an'izany hoe bonto israelita, hoe inona tsara zany zavatra zany ve zavatra izany mponina zany na hoe bonto israelita ve zavatra noforonina taty aoriana sa zavatra efa voasoratra na misy toerana resahan'ireo olon-kendry tany amin'ny andron'ny telopolo voalohany sy telopolo faharoa ahitantsika ataontsika hoe toerana resahana ry zareo tsara izay zavatra izay. Bezat Hashem dia izay no hotrandrahana ary mety tsy ho vitan'ny fampianarana indray mandeha ihany ity fa mety ataontsika hoe fampianarana mbola misy fampianarana anankiray hafa ho atao satria lehibe dia lehibe ny ataontsika hoe ny boky tsy hoe lehibe moa zany fa be dia be ny toerana mila sokafana azahoana tsara hoe tsy zavatra noforonina ilay izy fa misy toerana voasoratra moa zany miresaka an'izao antsoina hoe bonto israelita izao ao anatin'ny Torah ary ilay moa zany antsoina hoe Torah Shebealpe na ny Torah azo antsoina hoe lova-tsofina amam-bava. Am-bava moa zany araka ny fitentsika malagasy Bezat Hashem. Dia ny titran'ilay cours zany hoe efatra ampadimy bonto israelita. Io ilay efatra ampadimy niresahantsika tamin'ny fampianarana farany teo mikasika ny hoe ny ray ampadimy israelita tany Ejipta ihany no afaka no niala tao niaraka tamin'ny Moïse, fa ny efatra ampadimy tsy maty fa niaritra an'ilay fanekena izay niaritra ary nahavita an'ilay fanekena nataon'ny Avrahama sy Hashem Nahary tamin'ny mikasika an'izay zavatra dia izay aloha zany ny texte voalohany jerentsika hoe inona tsara no voasoratra ao anatin'ny Torah, anatin'ny baiboly moa zany hoe inona ilay fanekena nataon'ny Avrahama niaraka tamin'ny Hashem. Dia izaran'izay tsika vetivety fotsiny. Shalom shalom moa zany ho an'izay manaraka ao amin'ny YouTube vetivety ary aza misalasala ny mametraka fanontaniana. Shalom shalom dia ho an'izay manaraka ny division koa moa zany shalom shalom. Bezat Hashem. Dia alohantsika hanomboka Bezat Hashem ok dahoary dia hoy izy hitantsika eto zany anatin'ny parashat Lech Lecha na ataontsika bokin'ny Genezy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Akiko aloha izy amin'ny teny hebreo. Vayomer Avram Yadoa תדע כי גר יחיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. תראו איזה תקתנו איזה הרי נתן ויאמר לאברהם השם נתן תמי אברהם ידוע סש פתרו זיז הרי ופתצ'ו גר יחיה זרעך. גר zany ataontsika hoe tsy ataontsika moa zany fa gera zany tsona hoe étranger olona ataontsika hoe tsy amin'ny olona tsy avy amin'ny toerana anankiray izay no tsona hoe gera. Izy étranger izy ny taranakao zaraach any amin'ny tany izay tsy nen'ny zareo. Izay mihitsy zany dikany tsona hoe gera
Eretsy lo lahen. Any amin'ny tany tsy nen'jareo, ranon-jareo izy izy. Avadoh ary ireo izy zany dia Ayveda. Ayveda zany lasa mpanompo. Avy amin'ny Ayveda na hoe avadonina. Fa hanompo zany zareo amin'ny dikany hoe Ayveda hoe tena ataontsika hoe nambaniana mba hanompo. Ve ino taminy ary betsaka ny anaratsy an'jareo ary ataontsika hoe iny manaratsy sady tena manambany an'jareo amin'izay fanompon'jareo zay. Eo izy Arbaa mijanona any koa izy zareo mandritra ny Arbaa mi'hoatra na mandritra ny 700 taona. Arbaa mi'hoatra shana taona. Eto zany no ahitantsika ny hoe aiza tsara hoe 700 taona no tokony ny fifanekena nataon'ny Hashem sy Abraham amin'ireo taranany. Tsy miresaka ny Abraham izy fa ny Zarah avy amin'ny Zera na taranaka. Zay zany voalohany. Ty zany le texte dia rehefa avy eo nidina tany Mitsraim, tany Egypte zay no hoe Egypte, Mitsraim ny taranaky Abraham. Fa tsy Abraham nidina tany fa zany zanakan'ny Yitzhak na Yaakov. Yaakov sy ireo zanany 12 miaraka izay miisa izy rehetrarehetra 70. Dia horesintsika tsara zay satria eo no misy zany zao manomboka zao tsika miresaka ilay hoe ray apadiminy sy ny efatra apadiminy. Ny ray apadiminy ireo olona izay nivoaka niaraka tamin'ny Moshe, Moïse tao Mitsraim. Dia araky ny fampianarana zany zavatra hitontsika androany fa ireo nijanona tao Egypte, ireo ray apadiminy ny Israelita ireo tao Egypte, nijanona tao Egypte mandritra ny 900 taona. Zay. Dia avezany nahitana an'ilay hoe 900 taona zay koa jerentsika. Tsika zany androany maka fotoana tsara satria andinika an'ilay resaka an'ilay zavatra satria ilay izy mila ianarana, mila jerena ilay toerana. Dia vetsivetsy amin'izay eto hitantsika teo ny fanekena nataon'ny Abrahama sy Hashem ao anatin'ny Bereshit 15:13 na 5:17. Dia talohany iny zany 30 teo alohany naterahan'ny Yitzhak, Isaac no zany loatra ka dika amin'ny teny gasy fa Yitzhak ilay izy amin'ny teny hebroa. Dia Abrahama tamin'izy nahazo an'ilay nanao an'io fanekena io 70 taona izy. Dia rehefa niampy 30 taona izy dia teraka Yitzhak. 100 taona Abrahama no nahazo an'i Yitzhak. 30 taona zany zay. Dia rehefa avy eo ty zany mila fantarina fa ty nahatonga ny azotsika hoe fampianarana anatin'ny Torah indrindra ilay lova-tsofina anatin'ny Torah mahatonga amin'ny teny hoe 900 taona fotsiny ny Israelita no nijanona tao Egypte. Dia ny fanaovana an'izay sokady zay calcul zay ohatran'izao 30 taona Yitzhak, azafatsy 30 taona fa 100 taona Abrahama no niteraka Yitzhak. Dikan'izay 30 taona teo aorianan'ny fanekena nataon'ny Abrahama sy Hashem. Rehefa avy eo teraka Yaakov rehefa 80 taona i Abraham Yitzhak. Azafady. Dikan'izay ty zany hoe 80 taona ety ny 80 taona ny eo anelanelan'ny naterahan'ny Yitzhak sy Yaakov. Vezata Hashem. Dia rehefa avy eo Yaakov hitantsika ety daholo ny référence raha ohatra ka te hijery hoe izy aiza tsara ny ahitana an'izay. Dia tonga rehefa nidina tany Egypte Yaakov, Jacob sy ireo zanany 12 sy izay niisa satria nanandanaka sy nanambady koa ny zanan'ireo. Dia niisa amin'izareo izy 70 nidina tany Egypte. Any izy Yaakov 30 amby 100 taona.
dia nijanonan'zareo tao Egypte zany satria izy mandra-pahareo nivoaka dia ny sisa zany fito azafady tsy fito 16 taona satria any amin'ny Shemot 12 andiny-fa-efapolo ho jerentsika koa zay no miteny ao anatin'ny hitantsika eto ou Moshav bene Israël Asher Yashvu Bemitzraim Sheloshim Shana satria hozy izy ve Arba'a Mi'ot Shana ny andro ny toeran'ireo zanak'Israël izay mipetraka izay mitoetra tao Mitzraim tao Egypte hozy izy dia 300 taona. Mila hita zany zay isa zay rehefa manao an'io calcul io nefa zao le zavatra araky ny teny voasoratra anatin'ity io Shemot 12:40 fa efa 300 taona ny tokony janonana nefa zao no fanaovana ny sokajy nataon'ireo olon-kena taty aoriana rehefa amean'le anton'le hoe fa maninona aiza ny ahitana an'io 300 taona io dia nanomboka zany zareo tany amin'ny nahaterahan'i Itsak zay voafeny le 700 taona fa raha tsy atao zany raha tsy miakatra ny nahaterahan'i Itsak dia firy 120 taona fotsiny no nijanonan'zareo tao Egypte fa tsy ampy an'le taona hafa mbola misy taona maromaro zany tao fa io zany dikan'izay inona dikan'izay niala talohan'le fotoana tsy nanatanteraka an'le fanekena nataon'i Abrahama sy Hashem dikan'izay satria tsy ho ampy mihitsy ito taona ito raha ohatra ka hoe raha tsy nazimpina le hoe teraka Itsak nefa ny fanekena araky ny fantatsika ny teny nivakitsika teo ny taranaka ao izy Abrahama dia hiaina any amin'ny toerana anankiray mandritra ny 700 taona. Itsak tsy mipetraka tany Egypte nefa any amin'ny Itsak no natomboka ny fanisanan'le fotoana. Izay zany misy olana tsy hoe misy olana fa zay ny zava-misy sy ny tena marina. Ny tena marina zany ireo zanak'Israël sy ireo Israelita niala tao Egypte niaraka tamin'i Moïse dia niala talohan'ny fotoana tsy nanatanteraka ny 700 taona fa niala talohan'ny fotoana. Io le fotoana io 120 taona no nijanonan'ny ireo Israelita tao Egypte. Dia io ny tantara hitantsika hatramin'izao hoe nivoaka tany Egypte sy ny sisa. Kanefa araky ny resantsika tao anatin'ny taonan'le kory tamin'ny farany amin'izay misy ny reto zany andasony ataontsika miadana tsara aloha amboarina tsikelikely tsara. Misy zany zao vetivety raha ohatra ka manampy zany na soa akatsika partage na écran hafa mihitsy zany moa zany izy afata chaîne mankosy vetivety zay mankosy misy zany zao antsoina hoe Israelita akidika eto izy Israelita izay mijanona tao Egypte 210 ans taona na 120 taona ataontsika hoe 120 dia ireo le antsoina hoe ray apadimy. Ireo no niala niaraka tamin'ny Moïse, ireo no mitondra an'le tantara fantatsika hatramin'izao hoe ireo zany ny razambe ireo ataontsika hoe jiosy amin'izao fotoana satria niala tao zareo. Dia tia ndre nefa vetivety azafady
fa tsy misy olana kely fotsiny. Mhm. Very kely izy teo fa misy olana kely tamin'ilay. Izy zany antsoina hoe israelita 210 na le ray ampadimy ny israelita rehetrarehetra tao Egypta. Iny ny anankiray. Dia misy koa nefa antsoina hoe israelita izay nanatanteraka ny efajato taona niresahana ilay fanekena nataon'i Abrahama hoe mijanona any amin'ny tany anankiray izay tsy nenin-jareo, dia ireny no antsoina hoe 400e. Hitantsika angambany izao ny mahatonga ny hoe 400e bantu israelita. Satria ny israelita izay teto nivoaka zareo dia afaka tohizana daholo amin'izay ny tantarany. Miaraka tamin'i Moshe rehefa avy eo tonga tao Eretz na tany Israel, Eretz Israel. Miaraka tamin'ny Yoshua ben Nun dia rehefa avy eo misy antsoina hoe mpanjaka, ny vanim-potoana antsoina hoe mpitsara aloha. Mpitsara dia rehefa avy eo ny vanim-potoana antsoina hoe mpanjaka. Mpaminany. Dia rehefa avy eo misy ny vanim-potoana antsoina hoe mpanjaka. Miaraka somary miaraka ihany izy eo. Mpanjaka. Dia avy eo misy le tempolo Bet Amikdash voalohany sy faharoa izay potika, dia misy ny sesitany. Dia rehefa avy eo ka hatramin'izao. Amin'izao ataontsika hoe tena hoe fitinana izany ny lalana dia izay ny tantaran'ireto israelita 210 ans izay niala. Tonga tao Eretz Israel niaraka tamin'ny Yoshua ben Nun, nisy ny mpitsara, nisy ny mpaminany, nisy rehefa avy eo ny mpanjaka, nisy ny nanao ny tempolo faharoa. Dia ao anatin'izay moa izany aferokaina reto fanazavana lehibe loatra, fa ao anatin'ireo ilay misy ilay hoe mizara roa ny fanjakana, misy ny antsoina hoe Yehuda sy Israel sy ny sisa, dia tratran'ny sesitany voalohany dia misy ny sesitany faharoa. Andaso ataontsika tsara izy. Eto amin'ity tempolo voalohany sy faharoa ity, eo anelanelan'izay ny ampiko kely anankiray. Ity ataontsika ohatran'izao. Ity no antsoina hoe sesitany faharoa. Hitantsika izy. Miaraka tamin'ireo Grika. Dia misy koa ny vady sesitany fahatelo. Azafady. Fahatelo sy fahaefatra. Fa angambany aleo manaraka hiditra tsara be satria mandary somary be dia be loatra ilay fa ity ny antsoina hoe sesitany farany ety, ny sesitany tao aorianan'ny nasimban'ny tempolo faharoa. Dia iny no antsoina hoe sesitan'ny Esav na Ezaiu izy io. Dia io no sesitany farany. Fa misy ny sesitany voalohany, teo anelanelan'ny voalohany sy faharoa, hitantsika eo izy rehefa avy eo. Fa aloha zany izay zany amin'ity. Reto zany ilay tantara fantatsika hatramin'izao. Reto ilay antsoina
ataontsika hoe ny reo antony hoe jiosy. Taona be dia be ireo fa tsy hoe tsika moa ataontsika hoe fa tsy hoe tampotampoka fa taona be dia be zavatra dia misy fangaro be dia be tao. Fa zay zany tany ity. Dia le fanontaniana amizay zany hoe miato amizay ary antsoina hoe ireo Israelita koa zareo fa niaritra efajato taona. Inona ny tantaran'izareo? Aiza? Tsy fantatra. Miresaka an'izany ve ny reto Israelita 210 reto sa tsy miresaka an'izany? Zay no jerentsika miaraka. Dia raha ohatra ka te hijery an'izay mila mandeha amin'ny antsoina hoe Haftara Shoftim. Haftara zay ny antsoina hoe Haftara dia ataontsika hoe section na section zay vakiana isan-kerinandro miaraka amin'ny antsoina hoe parasha. Parasha zany section ao anatin'ny boky dimin'ny Moshe, Moïse, izay vakiana isan-kerinandro. Isika zao ao anatin'ny parasha Vayeshev amin'izao herinandro zao. Dia miaraka amin'ny parasha io misy boky koa vakiana isan-kerinandro fa ao amin'ny mpaminany Nevilim. Dia zay no antsoina hoe parasha. Dia rehefa mandeha zany tsika azafady Haftara dia rehefa mijery teny zany hoe Haftara Shoftim. Haftara Shoftim zany ilay section ny ao anatin'ny mpaminany izay vakiana amin'ny section vakiana amin'ny antsoina hoe Shoftim. Zay ho jerentsika. Hatondrentsika zany zao. Vetivety ataon'ny profeta na ny mpaminany Isaia Minbet na Isaïe 2:10. Alovaka itsika hatramin'ny voalohany. Dia satria isika mitady an'ilay toerana mianatra isika zao dia tsy maintsy manokatra toerana be dia be hoe aiza daholo no ahitana an'izany tantara izany. Isika zao anatin'ny Isaia na Isaïe 2:10 dia vakisika manomboka amin'ny voalohany. Vakiko aloha amin'ny teny Hebreo, ankatoana tsara tsika. Ori livshi uzer, Sion livshi bigde tif arter. Yerushalayim ir hakodesh kino Yosif Yavovach od arel vetame. Vakiko hatramin'ny farany hit naari me afar kumi shvi Yerushalayim hit pathi musre tsavarech shevia bat Sion. Kiko amar Hashem hinam nimekartem velo bechesef tigale. Ki ko amar Adonai Elohim Mitzraim yarad ami barishona la gorsham ve Ashur ba efes ashaku. Ve ata malipo ne umashem ki lukah ami hinam mushlav yehililu ne Hashem ve tamid kol hayom shmi minuat. Aferisika amizay ho adika amin'ny teny gasy. Tonga dia akako an'ilay baiboly amin'ny teny gasy amizay angataingana. Izy teo Isaia 2:10 eza tasy. Vakiko zany ilay izy. Eo izy. Mifoazy tafio ny herinao ry Tsiona. Tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Yerusalaim, tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto.
Intsano ny vovoka hiala amin'ny tananao ka mitsangana ary mipetraha ry Jerosalema vahao ny fatorana amin'ny tendanao ry Siona zanaka vavy babo. Fa izao no lazainy Hashem, tsy vola sy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola sy harena koa no anavotana anareo. Fa izao no lazainy Hashem Elohim, tany Ezipta no nidinany ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoana azafady, tsy ahoana eo izy. Ary ankehitriny ianao no ataoko eto azafady. Ary ankehitriny inona no ataoko eto hoy Hashem, fa nobaboina tsy ahoana ny oloko, ny mpanapaka azy dia manakora hoy Hashem, ary mandrakariva dia hamavona mandritra ny andro ny anarako. Eto amin'ny chapitre amin'ny toko faharoa amby dimapolo andininy fahaefatra milaza izy, ary hoy izy hoe avetrika fa izao no lazainy Hashem Elohim, tany Ezipta no nidinany oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany. Ty zany le resaka hitantsika teo hoe nidina tany Ezipta ny taranaky Jakob. De hoy izy, ary ny Asiriana koa no nampahory azy tsy ahoana. Ary ny Asiriana izy zay ara-pilina mazavazara le izy, de le fanontaniana rehefa mamaky an'le nivoahan'ny Israelita tany Ezipta eto le izy, aiza ho aiza no ahitantsika an'le hoe nisy Asorita na Asiriana no nampahory an'ireo taranak'Israel. Tsy mametraka fanontaniana satria izy tsy ao ny tena marina, tsy ho hita mihitsy zany hoe nisy Asorita nivoaka azafady nampahory an'ireo taranak'Israel tao Ezipta. Tsy ho hita zany satria tsy miresaka an'le ray apadimy ny zanak'Israel nivoaka tany Ezipta, fa miresaka an'ireo efatra apadimy ny Israelita zay nijanona tao Ezipta. Averiko zany ty mizarako le écran. Raha ohatra tsika miresaka an'ireto ny hoe un cinquième na ny ray apadimy Israelita nivoaka tany Ezipta, tsy ho hita mihitsy ary tsy misoratra ao anatin'ny Torah ny hoe nisy Asorita na vahoaka antsoina hoe Ashur, Asiriana nampahory ny zanak'Israel hatramin'ireo mivoaka hatramin'izao tontolo vanim-potoana iainantsika zao tsy nahita an'izany. Fa maninona ary ny mpaminany antsoina hoe Isaia miresaka an'izany hoe ny Asorita kosa izy dia nampahory ny vahoaka amin'ny antsointsika hoe tsy ahoana hinam zany gratuitement. Zay le izy tsy te animba fotsiny, hampahory fotsiny izy io Asorita io. De fanontaniana diso ve le mpaminany sa misy zavatra hafa ny tiany tenenina. Io zany toerana voalohany ahitana ataontsika hoe ahitana an'izay hoe misy toerana ihany miresaka an'ireo olon-kafa tsy antsoina hoe olon-kafa fa le Israelita izay nijanona tao Ezipta. Soratako eto le izy, Isaia 52:4 ao. Eo zany no ahitana ny toerana io. Rehefa miresaka an'io ny mpaminany Isaia de tonga de fantatra zany fa tsy resaka ny Israelita eto mihitsy le niaraka tamin'ny Moshe, fa miresaka olon-kafa Israelita satria averiko ihany misoratra ao ny vahoakako nidina tany Ezipta hoy izy Hashem, vahoakan'ny Hashem ihany koa io zany fa tsy hoe olon-kafa, tsy hoe olona noforonina
no resahan'ny Isaia na Isaia ozy izy efa nadiky vahoakan'Israel ny oloko ozy izy ami aiza tashena io zany toerana anankiray aloha zao miresaka an'le izy de jerentsika am'izay zao satria araky ny efa nianarantsika miaraka zany misy ny antsoina hoe Torah Shebertav de misy ny antsoina hoe Torah Shebealpe. Misy ny antsoina hoe Torah voasoratra reo rehetrarehetra andresantsika antsoina hoe Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim na ny boky dimy Moshe, Moïse, Pentateuque moa zany sy ny prophète sy ny hagiographe na ny soratra reo antsoina hoe Torah Shebertav na Torah zay voasoratra nosoratana. Fa araky efa nianarantsika misy koa antsoina hoe Torah Shebealpe satria izy reo miaraka nomeny Moshe tany amin'ny Ary Sinai, tany amin'ny tendrombohitra Sinai, Moshe, Moïse. Satria manino? Satria ny zavatra voasoratra mila hazavaina. Ny fanazavana azy misy dingana efatra araka ny efa fantatsika Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Ny fanazavana nefa tsy hosoratana fa napitana tao lova-tsofina. Zay zany ny fanazavana nameny Moshe, Moïse ho an'ny reo zanak'Israely tamin'ireo nandray an'le Torah voasoratra. Reo zavatra reo miaraka fa tsy hoe Torah voasoratra ihany de vita. Tsy maintsy misy fanazavana fa misy fomba, misy tradition, misy fomba amam-panao voatazona fa avy amin'ny antsoina hoe lova-tsofina, zay antsoina hoe lova-tsofina, Torah Shebealpe, lova-tsofina hanazavana azy. Zay no antsoina hoe Torah Shebealpe na Torah voasoratra le izy nefa tokony atao hoe lova-tsofina. Tena marina ny lalàna napetraky Moshe de hoe voarara ny mandika ny lova-tsofina satria raha voadika ny lova-tsofina de manjary manimba le hevitra ao ambadika. De iny no antsoina hoe lova-tsofina. Ny lova-tsofina dia fantatsika eto ty zany antsoina hoe Torah oral. De ty antsoina hoe Torah écrit voasoratra. Eto antsoina hoe Torah ambava oral. Torah voasoratra fanazavana azy avy amin'ny antsoina hoe Torah oral. Tia no azo soratana satria voasoratra de ny ao anatin'ity no antsoina hoe Torah Neviim Ketuvim. Io le manome ny antsoina hoe Tanakh satria rehefa raisina ny renitsoratra voalohany Torah Neviim asiana hoe na fotsiny Tanakh satria ty haf ty antsoina hoe Tanakh na Torah mpaminany sy soratra. Boky rehetrarehetra anatin'ireto zany antsoina hoe Torah Shebertav amin'ny teny Hebreo. De nefa kosa ato ty zany tamin'ny voalohany tsy azo soratana fa taty aoriana rehefa potika ny tenimpolo kany le tenimpolo zany eto tsika zany zao ato amin'ny ny Israelita zay niaraka tamin'ny Moshe niala eto amin'ny tenimpolo tsika zao potika ny tenimpolo faharoa de ny olon-kendry tamin'izany fotoana zany no nametraka fanapa-kevitra hoe raha tsy soratana ny Torah ambava na Torah oral Shebealpe mba tsy ho very ny Israelita ny Israelita satria raha tsy soratana io de ho very satria ny dingana ara-panan'ny Israelita tamin'izany fotoana zany izy de efa nidina be loatra tsy azo vita hitazona an'izay tsony zareo. De teto zany eto amin'ity vanim-potoana ity no nanoratana ny antsoina hoe Torah Shebertav nefa le izy tsy azo avy eo tsy azo soratana izy fa nandikaina zay lalàna zay na hoe zay fady zay tsy hoe nidikaina fa nisokafana le fady alohan'izay de reo no nanoratana ny antsoina hoe Mishna.
Mishna izy nanoratra azy Rabbi Yehuda Anasi, anio ny kilolà na ny andro nialan'io olon-dehibe antsoina hoe Rabbi Yehuda Anasi io. Nafatesany moa zany ohatra hoe dika vady vety eto. Mishna zany antsoina hoe Torah ambava fa nosoratana. Rabbi Yehuda Nasi na ilay prince moa zany Nasi. Izy no lehibe mitondra nanapa-kevitra hoe ndao ary fa ho soratana amin'izay ny Torah CBLP na Torah ambava mba tsy ho very. Dia io no antsoina hoe Mishna. Nefa rehefa ry zareo nanoratra an'io Torah antsoina hoe Torah ambava io tsy hoe tonga dia nisoratana daholo izay zavatra tokony soratana, fa natao kisarisary, natao kodena zany ilay zavatra tena marina, inona no antsoina hoe kody, natao tahaka ny angano. Rehefa mamaky Mishna afaka vakiana ataontsika hoe arabaka teny mihitsy ilay izy, fa ny tena marina nikodena, nafenina ilay hevitra tena izy ao ambadika mba tsy ho paritaka ary tsy ho simba rehefa misy olona hamaky azy ka mihevitra hoe tonga dia izay ilay zavatra. Fa misy zavatra arovana ao anatiny, zavatra sarobidy be ao anatiny antsoina hoe lova-tsofina ambava, tena marina. Dia natao lasa angano ilay izy, ohatran'ny hoe endrikendrika tantara ohatran'ny hoe tsy mampino na hoe ataontsika hoe izay manasa antsika mianatra Mishna. Fa ao anatin'ny Mishna dia rehefa avy eo ny Mishna no tsy takatry ny ataontsika hoe génération tao aoriana amin'izay no mahazo an'ilay kody napetraka ireo olon-kendry. Dia iny no antsoina, iny no olon-kendry taty aoriana nanoratra ny antsoina hoe Talmud. Talmud indray zany olon-kendry taty aoriana nanome fanazavana ny Mishna. Dia ny Talmud nefa rehefa avy eo taty amin'ny taranaka taty aoriana koa mbola tsy takatry ny sainy zareo foana, tsy takatry ny saina intsony satria avo loatra. Dia mbola nosoratana indray ilay izy dia natao hoe compilation nangonina anatin'ny toerana anankiray dia antsoina hoe Gemara. Ity Talmud ity misy anankiroa. Misy ny antsoina hoe Talmud Bavli, tany Babel no misy olon-kendry satria tratra ny sesy tany zareo nakany Babel, Bavli. Dia tany misy olon-kendry nianatra ataontsika hoe nanazava ny antsoina hoe Mishna. Dia nefa nisy kosa tao Israel fa natsoina hoe izay Yerushalmi fa tena marina ireo tany Yavne, toerana anankiray antsoina hoe Yavne, Yerushalmi. Misy karazany roa zany ny Talmud, Talmud Bavli na Talmud Yerushalmi. Dia ny Gemara koa zany misy karazany roa. Dia rehefa avy eo tonga taty aoriana ataontsika hoe taty amin'ny farany taty amin'ny andron'ny Rambam sy indrindra koa zany ny antsoina hoe Rabbi Yosef Karo no nisoratana amin'izay ny antsoina hoe Shulchan Aruch na ilay latabatra efa voahomana, efa nomanina. Inona no antsoina hoe Shulchan Aruch? Efa fotoana lavitra be io taty aoriana no tena natao nifitinina daholo ilay hevitra rehetrarehetra misoratra anatin'ny Gemara sy ao anatin'ny Talmud sy ao anatin'ny tsisika misy natsoina tena marina fa tao anatin'ny Gemara sisy. Dia nalaina daholo ireo lalàna izay hita ao anatiny hoe inona no tokony atao. Miresaka ny lalàna zany no tena marina, miresaka ny antsoina hoe inona ny mitzvot. Dia izay rehetrarehetra zany inona? Torah shebichtav, Torah shebialp na ny Torah izay ambava fa nisoratana ilay izy. Nefa mila fantarina araka ny resantsika teo zany fa ny Mishna zany olon-kendry mbola nahafantatra an'ilay kody tsy ambaratelo tao ambadika no nanapa-kevitra hoe ndao ary soratana izy fa tsy soratana tonga dia mivantana fa kodena, asiana hevitra miafina atao ohatran'ny hoe angano mba tsy rehefa hoe hianatra an'ilay izy dia mila olona anankiray nahazo an'ilay masora zany antsoina hoe fomba
nahazo an'le lova moa zany satria nahazo an'le lova tsofina de zay no ianarana azy fa reto olona reto a olona mianatra psat, remège, drache, sode izy io zany ny sode de ny ao anatin'ireto koa no tena marina anisan'ny olon-kendry tao anatin'ireo antsoina hoe Rabbi Shimon Bar Yochai. Hita izy a reo olona reo hita ao anatin'ny Mishna. Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai anisan'ny olona nanoratra ataontsika hoe niparticipe nandray andraikitra koa na ny fandroatana ny Mishna. Rabbi Shimon Bar Yochai fantatsika fa ny boky izy nametraka fampianarana anankiray hafa koa antsoina hoe Zohar na ny tsiambaratelo indrindra rehetrarehetra ny tsiambaratelo rehetrarehetra ao anatin'ny Torah de izy no napidina nanazava azy. Zohar koa zany ino? Torah chez BLP na Torah zay avy amin'ny lova tsofina ambava amam-bava moa zany. Zohar koa zany ao misy Torah chez BLP daholo zany de anatin'ny fampianarana zay zany hitantsika fa reo rehetrarehetra reo avy eo ihany rehefa miresaka antsika amin'ny Israelita 210 ans zay na le ray abadinina taty eto amin'ny antsoina hoe telopolo taty zany tsy loko hafa mihitsy teto nandroatana andreo nandroatana an'le izy a lasa ho soratra nefa le izy a tokony tsy nosoratana iza tatra de zao zany le izy ao Hashem Torah Nevi'im Ketuvim ny ao anatin'ny Nevina ahitantsika Nevina mpaminany no ahitantsika toerana anankiray miresaka ny antsoina hoe 400 reo Israelita izay mijanona 400 ans tao ao anatin'ny tao Egypte de mijery texte anankiray hafa tsika mijery toerana anankiray hafa miresaka an'izay antsoina hoe 410 ans zay betsaka Hashem fa fotsiny ny ahitantsika an'izay a ao anatin'ny soratry Rabbi Shimon Bar Yochai araka ny tenantsika teo ato anatin'ny Zohar ato anokatra ny bokin'ny Rabbi Shimon Bar Yochai zany tsika amin'le hoe inona tsara moa zany ny resaka mikasika an'izay hoe olona antsoina hoe Israelita izay mijanona tao Egypte kanefa tonga hozy izy ny Asorita nampahory an'ny zareo amin'ny tsinitsiny maimaim-poana inona zany hozy izy ny fampianarana omeny Rabbi Shimon Bar Yochai mikasika an'izay zay no hitrandrahantsika eto aveo koa antsika maka fotoana tsara satria izy zavatra tsy hoe tonga fatana fa zavatra ao anatin'ny Torah fa mila manokatra an'le Torah chez BLP ato ny ahitana an'le toerana be dia be ny tena marina ato ny ahitana azy satria mbola anokatra Gemara koa tsika rehefa aveo tia mikasika amin'ny zavatra anankiray hafa fa mbola anokatra Torah chez BLP koa tsika na aveo koa na Torah voasoratra Torah oral aty zany fa zay no jerentsika voalohany Zohar de teza Hashem de fotsiny fetsy fotsiny hitantsika sika zao anatin'ny boky antsoina hoe Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai no manazava azy miresaka an'ilay Isaia izay nivakitsika teo na Isaïe 52 no mibety hozy izy ko Amar Hashem Mitzraim Yarad Ami Barishona Lagosha Ve'ashur Be'esef Ashaku Tur Amma de itare am kutsha berihu al ashur be amaha rahamuhuma aved li ashur deha mitzraim da'na avadit behu khal emuhun dimin be amihi nahtu
tamahana le da'yara ve'ehon ve'kibluhun mitraehe ve'nehihu ve'yahavuhun lohun shifa'a ar'a eret gushehen ve'af'algaha ve'aiku lon ve'galutaha la أعده أرآها منهم بختيف راكب إريتس غوشيهن أشير شام بني إسرائيل بجمهير ومتاها أرعى بمصرايهم حبها بختيف بشم بمتاها هاريتس بإريتس رامسيس فيتو دلاها إدو midilhon kiluhum dirtihiv ومكن بني إسرائيل بجمهير وإم كل تلها دانوه بخمها دينهن تزيكفا ni Zohara amin'ny teny aramika. Aramiana moa zany izy io, aramiana dia zao izy dia adika izy amin'ny teny hebreo satria teny aramiana ilay izy. Bo uree makatov ko amar Hashem Elohim Mitzrayim yarad ami barishona lagosham. So avy eo izy ary hojerentsika miaraka inona ny voasoratra mikasika ny hoe ao anatin'ilay Isaia roa amby dimapolo ny hoe ary zao izy Hashem Elohim Mitzrayim ny Egyptianina hozy izy midina tany Mitzrayim hozy izy ny vahoakako tambolohany ary niaina tany nivahiny tany ve'ashur be'efes ary ashur hozy izy na ny ashorita amin'ny tsinitsinina efes zany avy amin'ny hoe efes antsoina hoe tsy hoe zéro fa tsisy antony akory hozy izy tsisy antony tokony hanaovany ashur an'izany fa nataony hozy izy dia hoe ashaku indray nampahory mitondra tahotra nampijaly ny tena marina tar omet azafady she'it rahem hakadosh baruch hu al ashur zao hozy izy nitsapany Hashem hozy izy tamin'izay fotoana izay misy fitsapana misy alahelo lehibe hozy izy ary tezerana lehibe no ho anarany hakadosh baruch hu amin'ny ashur ve'amar ra'u ma asali ashur zao hozy izy jereo tsara hozy izy resaka zany zao hakadosh baruch hu amin'ny ashorita na le vahoaka antsoina hoe asiriana hoe jereo hozy izy nataoko an'ny teto jereo izy no anaovako an'ireto olona antsoina hoe ashur reto resaka zany izy miresaka io hakadosh baruch hu بمصرعيم شأني عسيت بهم كل قدام هدينيم miresaka aminareo zao izy ny ashorita izay nampijaly an'ireto vahoakako amin'ny tsinitsininy fa hitanareo izy nataoko an'ireo Egyptianina izay nitsarako an'izareo tamin'ny fitsarana enjana mafy be amin'ireo sedra folo izay nahazo an'izareo dia amin'ny hem iardo le sham satria ny vahoakako izy izy dia nihidina nampidiniko tany Egypte la doro benehem hipetraka ary hitoetra miaraka amin'izareo ve kiblu ha-Mitzraim benehem ary Mitzraim ny Egyptianina izy dia nandray an'ireo ny vahoakako tao amin'izareo dia natinu lahem ha-ayofi shel haaretz ary tsy vitan'izay fa ny Mitzraim na ny Egyptianina izy dia nanome tany faran'izay tsara indrindra amin'ny tanin'izareo hayofi shel haaretz yofi yafe avy amin'ny teny hoe yafe zany hoe tsara shel haaretz tsara indrindra tamin'ny tany izy nomeny Mitzraim dikan'izay ina dikan'izay Mitzraim hozy izy na dia nanao zavatsoa amin'ny vahoakako ara-tany satria nomeny zareo niraisin'ny Egyptianina ny vahoaka ny Hashem ary nomeny tany tsara Eretz Goshen io le hoe Eretz Goshen na ny tany Goshen hozy izy izay voasoratra ao anatin'ny Torah dia afalgav shehi itsak ulahem bagalut dia tsy vitan'izay hozy izy fa na dia zany ara na dia nanao zavatsoa ary ny Egyptianina hozy izy dia nataoko nikapoka ary nitratra ny sesitany zareo
Lolakho mehem et haaretz shekatov raka be'eretz Goshem asher sham bene Israel. Ary ny vahoaka koa izy dia tsy naka tany hafa tany tamin'izareo tany fa ny toerana ny tany izay nomen'ny Egyptianina no nitazominy. Ary tao foana zareo fa tsy nihetsika tamin'ny toeran-kafa. Raka be'eretz Goshem asher sham bene Israel. O metiv mitava eretz Mitzraim. Hayeta shekatov be'med'a haaretz be'eretz Ramses. Dia hozy izy ny zavatra tsara indrindra metavy avy amin'ny taova, ny zavatra tsara indrindra ny tao anatin'ny tany ny Egypta hozy izy no nomeny zareo an'ny vahoakany Hashem, ny Israelita. Ve'od shelo ha'aviru mi shelahem klum shekatov umimikne bene Israel. Ve'im kol ze nidun'o bekama dinim. Fataro hozy izy. Hitanao tsara hozy izy ny fihetsika nataon'ireo Mitzraim, marina fa nampiasan zareo izy, fa reo ihany mbola nanao zava-tsy soa amin'izareo, nanome tany farany tsara indrindra ary namokatra indrindra ho an'ny Israelita. Fa nazanona zany hozy izy Hashem dia nitsaraiko amin'ny fitsarana enjana ary mafy zareo. Im kol ze nidonu bechama dinim. Aval, kanefa hozy izy, Ashur be'efes ashako. Kanefa ny Ashorita hozy izy, ny Asiriana, amin'ny tsinitsiny, amin'ny tsisy dikany, tsisy antony kosa hozy izy, dia mampijaly, nampahory an'ny vahoakako. Eo ihany tsika mametraka ny fanontaniana hoe oviana ao anatin'ny tantaran'ny zanak'Israela ny misy an'izany. Tsy nisy an'izany mihitsy ny tena marina ny taranak'Israela izay nivoaka niaraka tamin'i Moïse, Moshe, fa ireo izay nijanona tao Egypta nanatanteraka ny fanekena nataony Hashem niaraka tamin'i Abraham no resahana amin'io. Zay efa misy antsika teo izy. Io izy aval Ashur be'efes ashako. Kitil otam be'eret be'sof ha'olam. Dia zao izy nataon'ireo Ashorita ireo tamin'ny vahoaka Hashem. Naparitany eran-tany hozy izy any amin'ny faratany rehetrarehetra zay hozy amin'ny faratany rehetrarehetra hozy izy ny vahoakako. Nisy zany sesitany nataon'ny Ashorita tamin'ireo reo natsoina hoe banto Israelita satria hitantsika izy nidina taty Afrika rehefa avy eo ny reo Israelita reo. Satria reo tsy nandeha tany amin'ny eretz Israel fa nidina tao Afrika. Fa mbola ho avy amin'izay tsika, Dia naparitany eran-tany. Io afaka jerena amin'ny tantara. Fa aleo tohizana. Isaky ny tany rehetrarehetra ahitana banto Israelita, ahitana mainty ny tena marina. Satria averina ihany tsika zao ny anisan'ny mahatonga ny Mitzraim na ny Egyptianina dia mainty satria taranaky Ham. Ham zanaky Noah. Ham nanana zanaka efatra. Kush, Mitzraim na Egypte moa fa Mitzraim ny anarany amin'ny teny hébreu. Kanaan, Eretz Kanaan ilay fatatsika iny, ilay tanàna izay natsoina hoe Israel rehefa avy eo, dia ny fahadefatra Put. Ny Israelita tao izy Egypte na Mitzraim, satria Mitzraim izay anaran'ny zanaky Ham. Mainty daholo dia ireo nefa mifangaro tao koa ny tena marina. Tsy mbola tsy fotoanany hoe izy mifotsy samy antsika sy ao anatin'izay fa ilay izy fotsiny hoe tantarina fa ireo Israelita ireo zany naparitaky ny Ashorita eran-tany. Aiza amin'izao tontolo izao tsy ahitana mainty. Namiresaka aloha tsika any Japon, any Chine, any Australie, any Amérique du Sud, Amérique du Nord, feno mainty. Tashem, maninona? Tohizana, hozy izy, naparitany eran-tany. Mehem. Venatal et artsam mehem. Ary naparitany tao anatin'ny tany nisy an'zareo.
ومعها مصرائيم שעשו כל הטובות הללו לישראל, נידונו בכל אותם דינים, אשור ואדום. Lasa be. Ary jereo tsara ozy izy. Izay zavatra nataon'ny Mitsraïm reo izy na dia nanao zava-tsoa tamin'ny Israely naveriny ihany notsaraiko behôl otam amin'izy rehetrarehetra ozy izy Mitsraïm na ny Egyptiana rehetrarehetra anatin'ny antsoina hoe didy mafy fanapahana jugement zany fitsarana mafy be. Ashur ny Assyrie ary tsy vitan'izay ozy izy ve Edom. Edom taranaky Esav. Mila fantarina fa rehefa miresaka Edom ao anatin'ny Torah CBLP na ilay Torah izay novatsofina ilay izy ny tena marina fa notazomina nosoratana kôdiny Edom ny antsoina hoe kristianisme na ny rohanioty na spiritualité na ny tontolo ara-panahy izay mitondra ny antsoina hoe ataontsika hoe ADN ny antsoina hoe Esav, ilay rahalahin'i Jacob, Esau. Ao anatin'io tontolo ara-panahy io misy ny antsoina hoe Edom satria zanaky Esav ny antsoina hoe Edom. Edom zany hoe mena, avy amin'ny Adoma, mena ny dikan'izay. Zasy mikôdy koa zay. Fa Edom ozy izy. Izy zany no nanao inona zany tenenin'ny Rabbi Shimon Bar Yochai eto? Ny Ashur na ny Asorita niaraka tamin'ny Edomita no nampahory nitondra fahoriana nampijaly an'ny taranaky Jacob. Fa tsy vitan'izay ozy izy Edom ve Sha'ar ha'amim sy ireo firenena sy rehetrarehetra, ireo vahoaka rehetrarehetra. Ireo rehetrarehetra ireo izy dia niaraka nampijaly sy nanimbana izany taranaky Israela zany. Metsikim lahem vehorigim otam venotlim et mamonam. Inona ozy izy nataon'ireo olona reo? Ie, novonono dia reseo tsara vakitika tsara. Nampijaliana izy teo voalohany indrindra. Inona nataon'ireo hoe Ashur sy Edom sy ireo fivondronan'ny vahoaka rehetrarehetra eran-tany. Metsikila hainy vehorigim hainy namono an'zareo ary mampijaly an'zareo. Venitolim et mamonam ary nalain'zareo nino mamon. Inona dikan'izay? Alaina daholo ny harena satria mamonina zany ny dikan'ny mamonina dia hoe vola, harena. Sady nampijaliana jerena foana jereo tsara ny tantara ao anatin'ny Afrika misy ny antsoina hoe colonisation, paritaka daholo ny Bantou nalefa tany Amerika ozy izy tsika, tany Amérique du Sud, naparitaka na dia tany Chine satria navarotra namidy ny olona mainty. Avy eo koa Ashur izy, inona ny kôdiny Ashur? Resako kely fotsiny. Fa ny olona nanaona ny antsoina hoe ny esclavage na ny mpamarotra andevo tsy ny Europeana nanomboka azy fa ny antsoina hoe Arabo. Tsy hoe Arabo fa ny olona mainty Arabo no mpivarotra mainty hafa. Zay ny kôdiny Ashur. Hitantsena dia ny tao aoriana ny colonisateur européenne no tonga rehefa avy eo nanao an'izay nitony niaraka nitohy ary nitondra an'izay foana ilay hoe amidy mamaritra olombelona indrindra ny mainty naparitaka eran-tany naka ny inona averiko ihany tsy izany teny an'izay fa vakisika miaraka eto izy tsy izany nanokana notlim et mamonam mangalatra ary naparitaka izy
maka profit, maka tombontsoa ny volan zareo nalainy daholo. Al akhad kama ve kama shakadosh baruch hu rotse le kavel et shepo. Ary izy tsy vitan'izay fa mbola zavatra be dia be izy no nataon'ireo olona reo rehetrarehetra reo, ny Ashur, ny Edomita sy ireo vahoaka rehetrarehetra Eropeana. Mandritra an'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny aiza ny toerana anankiray izay ataontsika hoe ny firenena rehetrarehetra maka ny harena. Ao Afrika. Afrika irery ihany no misy harena lehibe, dia ny Edomita izay ataontsika occidental, ny Ashorita, ny Arabo sy ireo firenena rehetrarehetra hafa dia mihinana ary mangalatra, mamono voalohany indrindra an'zareo, manao sesitany an'zareo, manambany an'zareo ary maka ny harenany mamono avy Eropeana. Io dia toerana resahan'ny Rabbi Shimon Bar Yochai, olon-dehibe nampidina antsoina hoe Zohar mikasika an'ilay olona antsoina hoe izay nanatanteraka ny efajato taona fanekena nataon'i Abrahama sy Hashem izay nijanona tao Ezipta. Afaka tohizantsika io fa tena lava be io satria tohizana aleo tohizana. Satria ilaina ny mianatra. Tsika izao mianatra avy Eropeana, tsika izao anatin'ny boky antsoina hoe Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai no miresaka eto, tsy izaho io fa vakitsika miaraka izy io. Izao ozy izy Hashem ozy izy. Ve orgimo tamin'izao ve atachat kama ve kama. Dia izy rehetrarehetra reo ozy izy betsaka ny zavatra nataony zareo amin'io vahoakany Hashem io, analy anankiray ilay efatra apadimina. Tsika tsy miresaka intsony an'ilay ray apadimina niaraka tamin'ny Moshe Moïse. Shakadosh baruch hu rotse le chavel et shemo. Fa izao ozy izy tiana, inona izy ny faniriana Hashem Akadosh baruch hu, ny hanome voninahitra ny anarany. Alehem eo ambonin'ny zareo, eo amin'ireo vahoaka izay nampijaliana reo. Inona dikan'izay? Tohizany, shekatov arak'izay voasoratra anatin'ny Ezekiel, ve hit gadidalti ve hit kadishti ve nodahati. Izay voasoratra any amin'ny Ezekiel ohatra ka dikako amin'ny teny tsotra. Lach ho aletsika io 7:30. Ary ho asantatra ho alehibiaziko izy ny anarako, ve ikadashty ary ho amasiniko ny anarako, ve nodahati ary ho fantatro shama mitzraim bemenech echad ve chen. Zay zany ozy izy no ataony Hashem anondroty mba ho sondra hisandatra ny anarany. Dia fantaro ozy izy tamin'ny voalohany Mitzraim ozy izy mpanjaka ray ihany no saziany Hashem nanaovana ny fitsarana enjana. Amin'ity ozy izy sy mpanjaka ray ihany ozy izy no voatsara. Ve kan bechol malche haolam. Mikasika an'ireto, jeresika tsara Eropeana, tamin'ny Ezipta namoahany Hashem an'ireo Israelita ray apadimy izay niara-niaraka tamin'ny Moshe. Mitzraim, Ezipta ihany, ny Pharaon ihany no voasazy sy ny Ezipsiana. Fa tia ozy izy, rehefa miresaka izy amin'ny vahoaka anankiray hafa nijanona tao Ezipta izay nampahorian'ny Ashorita sy ny Edomita sy ny vahoaka rehetrarehetra tany. Inona ozy izy amin'ity indray mitoraka ity ozy izy, bechol malche haolam, ny mpanjaka rehetrarehetra na ny mpitondra rehetrarehetra ny vahoaka eran-tany no hahazo sazy no ahafantatra ny anaran'ny Hashem ozy izy, sy fisarany Hashem. Rehefa miteny zany Mosar Afriki hoe ny Geola Sulemana ny fanavotana fahafahana tanteraka amin'ny Farahana, raha ohatra ka misy ny antsoina hoe Messi, Mashiach, miteny hoe tsy zany Mashiach, fa tsy misy filazana mikasika ny antsoina hoe bonto Israelita na ireo Israelita izay niaritra an'ilay ary natanteraka ny fanekena Hashem miaraka tamin'ny Abrahama, dia
avela le olona miresaka am'zay tiany tenenina fa ho sara feketrany mihitsy satria inona zavatra resahany Rabbi Shimon Bar Yochai. Am'ty ozy izy a tsy maintsy ho avy ny fitsarana ny firenena rehetrarehetra zay naka ny volany reto naka ny vola nampijaly ary namono ary nivarotra azy ireo. Izy koa tsy zany tena izy a, io texte io vakitsika miaraka eto ty izy ty. Reo rehetrarehetra reo izy de tsy maintsy ho tsaraina chaîne ary eo ambonin'ireo vahoaka reo izy izy no amerenako ny voninahitra ny anarako izy izy chaîne. Rabbi Shimon yadava kama ve'amar uvaka ve'amar oy lemisy izy damay be'oto zman. Zao am'zay ozy izy rehefa vita zay fampianarana nataon'ny Rabbi Shimon Bar Yochai teo izy izy. Rabbi Shimon Bar Yochai mitsangana ozy izy Rabbi Shimon Bar Yochai. Izy teo tsy hoe mitsangana azafady nampiakariny ny tanany midika zay mivavaka Rabbi Shimon Bar Yochai rehefa avy namaky an'io ary nanome an'le tsiambaratelo mikasika ny fanazavana an'le fampianaran'ny mpaminany Isaia na Ezai toko fa 15 ny anarany hitantsika teo io. Ampiakariny ozy izy ny tanany ary mitomany izy, ataontsika hoe mitomany ary miteny oy lemisy izy damen be'oto azman. Fahoriana ozy izy na mampitandrina mampalahelo ozy izy ho an'le olona zay am'zany vanim-potoana zany mbola manohy ihany le zavatra nataony amin'ny rehefa tonga ozy izy ny fitsaran'ny Hashem tena marina be izy damen zay mbola iaina am'zany vanim-potoana zany. Ve'ashre chelko shel mi sheizdamen be'oto zman ary ho sambatra ozy izy ary ho faly ireo zay aty amin'ny hitany le ho arovana Hashem ozy izy am'zany fotoana zany. Mishum כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה יסתכל מי הם אותם שעמדו עמה בכל אותם שנמצאים עמה בכל מעשה כל אחד ואחד ולא יימצא צדיק שכתוב ועמית ואין עוזר וכמה צרות על צרות לישראל. השכם מי שיזדמן וימצא באותו הזמן משום שאותו שיעמוד באותו הזמן באמונה יזכה לאותו אור של שמחת המלך ועל אותו זמן כתוב וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וגומר לאחר שאמרו צרות יתעוררו על ישראל וכל העמים ומלכיהם יתייעצו כאחד עליהם ומעוררים כמה גזרות רעות וכולם עולים בעצה אחת עליהם ויבואו צרה על צרה אחרונות משכחות את הראשונות אז נתראה עמוד אש אחד עומד מלמעלה למטה 40 יום וכל עמי הארץ רואים אותו. Raha raisy fotsiny atao amin'ny discipline satria misy zavatra be dia be. Inona ozy izy zavatra mitranga ho an'ny am'izany fotoana zany. Zay ihany zavatra resahan'ny Rabbi Shimon Bar Yochai amin'io. Miteny izy hoe feno misy zavatra be dia be izy mitranga eraky ny tontolo zao. Misy ady tsaroty zany andro sarotra. Misy sedra be dia be izy mipoitra tsikelikely ary mitresaka izy hoe misy vanim-potoana mandritra ny 70 andro izy misy amoda esh na kolonina na afo mitsangana ary taratazany izao tontolo zao. Fa vezatrany reo ankody atsika tsy hiditra an'izay fa zay fotsiny izy hoe io zany no ampianaran'ny Rabbi Shimon Bar Yochai olona nanoratra ny antsoina hoe Zohar hitantsika teo
mikasika an'le banto israelita. Zay zany azontsika am'zay zany antsoina hoe banto israelita satria rehefa tonga ny asorita naparitaka, nampahory ary nampijaly le 4/5e tao Egypte de niala tao Egypte zareo no tena marina. Nandositra ny Egypte satria tamin'izany fotoana zany efa nanomboka ravan'ny empire égyptienne. Tonga ny Asoria rehefa avy eo de nanimba ny rehetrarehetra de nanjary niparitaka zareo de nandeha taiza midina tao amin'ny centre Afrique na Afrika noire moa izy olona na misy ny antsoina hoe banto. De zay am'zay isika zao miverina an'le resantsika teto am'zay. Izy zany ny hoe banto israelita. Manomboka mazava am'zay izy zao. Tsy manomboka fa taiza tasainy. Efa mianatra de hitantsika. Eto zany tsika zao. Isaiao ato izy. Ato amin'ny mpaminany. Miresaka an'ity toerana ty. Ataontsika hoe ity zany mampitana izy. Rabbi Shimon bar Yochai name an'le fanazavana antsika teo fa zao le fanontaniana hoe aiza inona zany fantatry reto olona reto zany fantatra ve ny tantara. Iza reto? Mila fantarina. Io tsy ny tantaran'ireto antsoina hoe izy zany antsoina hoe amazao. Tsy antsoina hoe banto israelita. Satria taranaka Israel. Amin'ny teny banto mihitsy le izy antsoina hoe bana isolele na ben Israel. Isolele amin'ny teny Kikongo. Israel. De misy ny antsoina hoe ben amin'ny teny hébreu, bana amin'ny teny Kikongo. Mitovy mihitsy ny fanolorana azy. Bana zany koa nefa amin'ny teny hébreu ben na zanaka. Bana isolele, bana Israel, ben Israel mitovy ihany le izy rehetra samy. De reo mahafantatra an'io tantara io fa vitsinina sisa mitazona an'le Masora na ny lova tena niakatra hatramin'ny Moshe satria fantatry zareo tsara ny tantaran'ny Moshe. Averina ihany fa reo ny banto tsy niandry ny missionnaire nitondra ny Torah ny Baiboly zay vao nafantatra hoe izy antsoina hoe Moïse, izy antsoina hoe Israel. Efa fantatra zany inona ny fomba tokony atao, inona ny fomba tokony tsy azo atao sy ny sisa. Fa reo no sombany taty aoriana. Reo no tsy hita le mitazona an'le fomba hatramin'izay lasa simba. Fa ny taranaka rehetrarehetra moa zany dia namparitaka eran-tany satria tratran'le sesitany nataon'le Asorita avelantsika ihany. Dia banto israelita zany ny fanontaniana hoe aiza zany le tantara eo? Ny tena marina misy ny antsoina hoe chef tribal an'ny foko banto. Reny reo rehefa hiditra amin'ny antsoina hoe fitondrana ny ataontsika hoe ny fokony zany na chef tribal zany tena marina de misy ny antsoina hoe Masora, misy ny lova tsofina amena azy zay voarain'jareo ary tazomina hatramin'izay. De ao anatin'ireny lova tsofina reny feno tantara mikasika ny antsoina hoe fanjakana 12 zay misy mpanjaka anankiray no mitondra azy. Mitondra azy fa reo misy fanjakana 12 samihafa. Reny be dia be averiko ihany fa reto asa lehibe efa natao fa ela be tamin'ny Botsinakadisia tany Jerosalem. Mianatra an'ireo ary nikaroka. Rehefa miteny zavatra anankiray anatin'ny Torah efa mianatra dia indrindra mila mahita an'le zavatra voasoratra satria zay no mahasamy hafa an'izy ireo no tena marina. Ny eto ny Israelita zay niala 210 ans na 1900 taona tao amin'ny Egypte. Taty aoriana zareo nanoratra an'le resantsika teo Mishna nosoratana ny lova tsofina nefa zavatra fady tsy azo atao zany fa nosokafana le fady dia nosoratana le izy mba tsy ho very le lova tsofina. De rehefa miditra anatin'ity zany anatin'le judaisme amin'izao fotoana dia tsy maintsy miankina amin'ny soratra hoe voasoratra le zavatra satria zay no napetrak'ireo olon-kendry tany aloha. Rehefa tika indray miresaka ny antsoina hoe banto israelita, inona ny mampiavaka an'izy roa? Na ty hatramin'izao mbola mitazona foana ny antsoina hoe lova tsofina tsy azo soratana. Ny fomba rehetrarehetra ataontsika hoe
fomba taratra anatin'ny foko afrikanina rehetrarehetra zay misy, ny ankamaroan'ilay izy tsisy olona nanoratra nanoray fa lova-tsofina araka ny teny gasy, zavatra nampita voaray amin'ny lova-tsofina. Tsisy olona nanoratra an'izay. Afatra hoe amin'izao fotoana izao mety misy olona efa nanoratra an'ilay izy hoe izao zany fomba malagasy zao. Fa tamin'izany tsisy olona nanoratra an'izany satria izay ny afatry Moïse, izay ny zavatra napetraka hatramin'izay hoe ny lova-tsofina tsy azo soatana. Ny zavatra voasoratra ihany no apetraka, fa ny lova-tsofina ampita, ataontsika hoe ny mpampianatra sy ny mpianatra sy na ny ray sy ny zanaka sy ny rehetrarehetra zay vao tazomina ilay izy. Zay zany anisan'ny tantara anankiray hoe inona antsoina hoe banto israelita satria mahafantatra ny fombany, tsy nosoratana ilay izy fa voatazona foana nefa hatramin'izao tsika miaina zao mbola misy mitazona ny fomba. Zay no antsoina hoe herin'ny lova-tsofina. Dia izay no maha israelita ny banto israelita hatramin'izao. Dia rehetra eritreana amin'izay miverina indray isika amin'ny vanim-potoana resantsika satria ny banto israelita zany izao fantatsika fa ireo israelita izay nahavita nanatanteraka an'ilay fanekena nataon'i Abrahama sy Hachem araka ny hitantsika teto tamin'ny Bereshit 15:13 na any amin'ny bokin'ny Jenezy 3:15-16 io ilay fanekena nataon'i Abrahama tany hoe hijanona mandritra ny 700 taona anatin'ny tany anankiray izay tsy nen'ny zareo ary hivahiny ihany ry zareo mandritra ny 700 taona. Dia reto banto ny israelita hoe 4/5 izay nolazaina fa maty, tsy maty fa nijanona tao Egypte dia nanatanteraka an'ilay fanekena. Dia ny hitantsika izy manaraka satria izany araka ny resantsika teo hozaraina roa ty kory satria lava be ilay izy fa ity zany tapany voalohany. Fa mila jerena hoe inona ny mampiavaka, inona zany no ahafantarana hoe reto olona antsoina hoe banto inona ny ahafantarana hoe reto olona reto israelita izay natanteraka an'ilay 700 taona tokony hijanonana tany Egypte. Satria Rabbi Shimon bar Yochai ilay nianarantsika androany, ilay olon-kendry nanoratra ny Zohara, ao anatin'ny Zohara mihitsy izy miteny hoe misy fomba ahafantarana an'zareo. Tonga dia zara-kely fotsiny ny fomba ahafantarana ny antsoina hoe banto israelita hoy izy ny midot, tonga dia metoka io dikan'izany ny toetran'zareo izy dia tonga dia mamy, io dikan'izay mamy efa manana toetra malefaka. Io dikan'izay averiko ihany fahendrena. Zay no ahafantarana hozy izy Rabbi Shimon bar Yochai hoe reto olona nanatanteraka an'ilay fanekena 400 ans satria ny tena marina ny tanjona ao anatin'ilay hoe taranaka ao hozy izy Hachem dia hijanona any Israely, Egypte, hanamboarana ny antsoina hoe midot, tikone hamidot, fanamboarana ny toetra hoe mahay miaritra very zareo satria misy toetra mila ahitsy ao anatin'ilay vahoakan'i Hachem, taranaky Jacob. Tao Egypte no nanamboarana an'izay. Fa inona no nitranga? Ny ray abadimin'ny israelita, ny vahoakan'i Israely tsy nahazaka azy ary nangataka nivoaka, nitomany tamin'ny Hachem, ilay nahary hoe avoao zay fa mijaly loatra. Dia izy zareo ilay navoakan'i Moïse. Dikan'izay tsy vita hatramin'ny farany ilay fanamboarana toetra izay tokony tanterahana hatramin'ny farany. Zay no mahatonga ny Moshe, Moïse, rehefa niteny Hachem nanome didy azy hoe ndana amin'izay avoao ny vahoaka. Dia raha tena mamaky tsara ny Torah, hita fa ohatran'ny misalasala be Moshe, Moïse. Zavy ohatran'ny hoe tsy te hanao an'ilay asa satria inona fantatry Moshe tsara fa mbola tsy vita ilay fotoana tokony hanamboarana ny toetran'ireo vahoaka ireo. Nefa niterena izy hoe henoko hozy izy ny fitarainan'ny vahoaka ho an'ny Egypte, mandana avoay zareo. Dia nataon'ny Moshe ilay zavatra. Fa inona ny zavatra nitranga vao nivoaka fotsiny zareo tao Egypte, tonga teo anatrehan'ny rano atao hoe Yamsof, ranomasina. Tonga dia nisy nitaraina hoe tsy ohatran'izay foana hoe tsika tokony hijanona tany Egypte fa zao tsika na ho faty anaty rano na ho matin'ny tafikan'ny Egyptiana. Tsy aleo hoe nijanona tany. Inona zany zavatra zany? Satria izay no antsoina hoe toetra ratsy.
zay antsoina hoe midaoty rahoty. Mbola tsy vitany ty koniny, tokony hijanona zareo fa reo tsy natanty, de vao misy sedra voalohany tonga de very fanantenana, tonga de manenina. Zany rehetrarehetra zany a mariky ny toetra mbola tsy mamy, zay le hoe midaoty metoka hozy izy a rabisy momba eo hay. De tsy vitan'ny teo fotsiny fa jerentsika ny fihetsik'ireo Israelita tao an'efitra mitondra sedra be dia be ho an'ny Moshe. Te hihinana hena zay, te hisotro rano zay, tokony hihinana trondro zay, te hihinana fa manino satria averina ihany mbola tsy vita ny fagnamboarana ny toetra. Niala talohan'ny fotoana, tsy nanatanteraka an'le fanekena nataon'i Abrahama sy Hasem, le Ezat Hasem. De ho hitantsika ny tohin'izay fa ho tohizana kely ary ho ampifandraisina amin'ny vanim-potoana am'izao zany izy satria amin'ny afaka lasaka ataontsika hoe folo andro lasaka kely ny fetin'ny Hanouka averina ihany. Zay mahatonga hoe ny banto israelita ve manatanteraka ny Hanouka. Mazava ho azy zany izy am'izao fotoana am'izao am'ty cours ty fa ny Hanouka de teto no nitranga am'le zanak'Israël zay nivoaka niaraka tamin'i Moshe, de tamin'ny tempoly voalohany sy faharoa no nitranga le zava-nitranga antsoina hoe Hanouka na ny grika zay le hady moa zany, ny hady niresansika tamin'ny cours tamin'ny herinandro farany teo. Fa eto ny banto israelita tsy niaina an'izany, nefa araky ny hitantsika koa nefa nazavantsika teo tamin'ny farany fa ny banto israelita nefa tratran'le fanambaniana azon'ny israelita reto koa. Iny le fanambaniana misy hatramin'izao tsika manaraka ny ataontsika hoe ny fitondrana mipetraka eran-tany moa zany fa tsy hoe Afrika rehetra eran-tany de antsoina hoe repoblika, nefa zany ny zavatra greko-romaine sady greka no romanina zany antsoina hoe repoblika zany. Dikan'izay tsika mbola ao anatin'izy mihitsy. De tsika zany mila ny hoe miaina an'izany Hanouka zany, mila tonga amin'ny hoe fanafahana afaka Ezat Hasem. De zay aloha zany ny amin'ity Baruch Adonai Olam Amen Amen. Makasitraka ho an'izay nanaraka ao amin'ny YouTube, makasitraka indrindra de ho tohizantsika ty cours ty satria misy tapany faharoa angamba ny fanampiana kely fanampon'ilay fampianarana fianarantsika anio. De aza misalasala raha ohatra ka misy fanontaniana be Ezat Hasem fa ho tohizantsika izy amin'ity herinandro ty. Bli Neder be Ezat Hasem. Shavua Tov, Yom Tov, les couleurs.